Isaky mivoaka moa zany a ny volavolan-dalàna momba ny telopolo-patsakana dia miezaka ny CCOC anatin'ny mouvement roy a mampahafantatra ny olom-pirenena ny votoatin'izay hoe volavolan-dalàna izay, ary miezaka koa mampanantona ny tompon'andraikitra sy ny olom-pirenena mba ahafahan'izy ireo mifanakalo-hevitra ary ahafahan'ny tompon'andraikitra mahafantatra ny hetaheta ny olom-pirenena. Marihana moa zany fa mbola sarotsarotra ilay fahazahoana tompon'andraikitra ho tonga mihoana amin'ny olom-pirenena hamakafaka hiady hevitra miaraka amin'izareo. Ohatra moa zany ny onivon'ny ministère de l'Intérieur et décentralisation dia natsoina nefa tsy namaly antso. Ny tena zavatra tena hoe hitanay ao anatin'ity volavolan-dalàna ity moa zany ny zavatra voalohany tiana sipihana ihany hoe mbola maika foana ny député na député vaovao aza mandany an'io lalàna io. 3 andro fotsiny ny fotoana ny raisiny mba hoe andalinana an'izy io sy andaminana izy io. Tsy naka fotoana zareo mba hoe mampiantso ny mpiantsehatra tahaka ny fiarahamonim-pirenena na ny sehatra tsy miankina fa izay moa zany nataony anivon'ny Assemblée nationale. Marihana moa zany fa ny amin'ny Sénat dia nampiantso anay fiarahamonim-pirenena mba hafantatra ny tolo-kevitra napetrakay ary ny nampiantso koa moa zareo ny eo anivon'ny sehatra tsy miankina. Ny ao anatin'ny volavolan-dalàna indray moa zany ny fahitana anazy dia afa-po izay nahita fa tombo ny vola natokana ho an'ny sehatra sosialy. Saingy mbola adino ny fiahiana sosialy, protection sociale nefa io moa zany no fantatra fa tokony miaro ny olona marefo ary hanampy amin'ny olona marefo hivoaka an'izay mba hoe hivoatra amin'ny fiainana. Hita koa moa zany fa naverina namena vola hiasana ny couverture de santé universelle mba mananteny zahay fa ny onivon'ny ministère en santé dia anao izay tokony atao mba hoe tena hoe ho hitantsika olom-pirenena sy tompon'andraikitra fa mitombina mihitsy ny hoe hirosotsika amin'izay hoe couverture de santé universelle izay mba ahafahan'ny olona rehetra misitraka fahasalamana soins de santé araka ny tokony misy. Fa ny zavatra hitanay kosa ao anatin'ny volavolan-dalàna io dia mbola mitohy ilay vola allocation tsy mazava na hoe miompapana ho an'ny sehatra heverinay fa tsy tokony misitraka an'izany allocation izany. Mbola mipetraka foana ilay hoe provision sur investissement izay hoe misoratra fotsiny eo amin'ny ministère économie et finance fa tsy fantatra mazava ny ampiasana an'izay vola izay. Mitety 770,8 milliards izay vola izay mihoatra ny valo isan-jato ny budget amin'ny ankapobeny, izany hoe mihoatra ny vola natokany fanjakana RPI, ressources propres internes, ho an'ny fahasalamana, ho an'ny assainissement hygiène, ho an'ny protection sociale. Hitanay koa moa zany fa mbola mitohy foana ilay hoe budget ho an'ny projet présidentiel 45,5 milliards d'ariary izy io ao anatin'ny PLF 2020 nefa ny heverinay fa mitombina kokoa raha hoe tonga dia alefa any amin'ny ministère sectoriel izay vola izay ahafahan'ny ministère maka andraikitra dia hoe mba mipetraka kokoa ny fangarahana ahafantarantsika hoe atao inona marina ilay vola. Hita koa moa zany fa mbola eo foana ilay caisse de retraite ho an'ilay fonctionnaire izay hoe mila fanampiana ny fanjakana ary mitombo moa zany io vola io niakatra 354 milliards amin'ity taona ity, izany hoe mbola mihoatra koa moa zany tovitovy amin'ilay vola tokany fanjakana amin'ilay ressources propres internes ho an'ny fahasalamana mihoatra lavitra ho an'ilay vola tokana ho an'io assainissement hygiène. Eo koa moa zany ny resaka JIRAMA. Marina fa efa ny fanarahana hoe ny fanarahana hoe amin'ity taona ity no farany subvention ny JIRAMA ary tsy nanohy an'izay intsony moa zany fanjakana tsisy fisoratra an'izay intsony moa zany ao anatin'ny volavolan-dalàna kanefa ny olona mipetraka moa zany dia samy mahafantatra tsika hoe manana olana goavana ny JIRAMA rabola ka mila manazava angamba ny fanjakana hoe inona zany ilay vahaolana mba hoe tsy hisy fiantraikany aty amintsika indray izay hoe tsy fanampiana ny JIRAMA izay. Hita koa moa zany fa mitombo ny budget ho an'ny ministère de l'Intérieur et de la décentralisation izay afaka hoe zavatra tsara raha midika hoe tena te hirosany amin'ny décentralisation ny fanjakana fa marihana fa tokony misy tsy maintsy olona ara-pahamehana ilay hoe élection régionale izay tsy misoratra aloha izao ao anatin'ny volavolan-dalàna.
Ary marina koa moa zany fa mbola ngeza le budget manseny ary ny zavatra misoratra amin'ny zavatra tokony ataony moa zany dia hoe hisy référendum sy élection sénatoriale. Raha tokony izy moa zany tsy tokony amin'herintaona no atao ny élection sénatoriale. Koa tsara manazava aingana ny fanjakana hoe inona moa ny votoatin' io référendum io sy io élection sénatoriale io. Tokony hoe misy fifampidiniana amin'ny mpiantsihatra rehetra zay vao miroso amin'izany hoe référendum izay etika.